Aiza ny mpianakavy o? Isakafo re! Sakafo-panahy! Sakafo-panahiny io entin'ny mpanompon'ny tompo Razafy Fleurette, mpitandrina avy ao amin'ny missiona kristiana protestante eto Madagasikara. Misaotra an'Andriamanitra isika raha mbola afaka miaona amin'ny alalany izao sakafo-panahy eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao Masoa izao. Ho amitombona aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Fotoana maminay tokoa Ray io. Izao fotoana izao satria ahafahanay miaino ny teninao. Raha tsy ianao no miasa dia zava-poana izao fotoana izao. Koa aoka ho fitaovana hanatanteraka ny sitraponao ny mpanomponao, ka ho foananao ny fahendren'ny olombelona rehetra, fa ilay fitariana avy aminao no aoka ho tanteraka. Ampangino ny tapatapan'izao fiainana izao. Aoka tsy hisy feo re afa-tsy ny feonao ihany. Sokafo ny vavahady-tsainay, atakatra izay tianao lazaina aminay, dia mamindrafo aminay ny amin'ny tsy fahatanterana rehetra. Andriamanitra voleo ato anatin'ny fonay ny etaeta ho tia mamaky sy miaino ny teninao. Mampianaranay ahay andamina ny fandaharam-potoananay. Raisao tanana koa Ray eo ny fampitana izao sakafo-panahy izao anao ny fahefana rehetra, dia atsaharo ny fanelingelenana. Voakisy ny fahatsaranao ireo izay mangetaeta miaino ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay omeny ny tompo antsika indray amin'izao anio izao ry havana, dia voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Lioka 5:20, ny 1:1 ka hatramin'ny 1:4. Sokafy ary ny baibolinao fa hiaraka maka ny soratra masina isika. Lioka 5:20, ny 1:1 ka hatramin'ny 1:4. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy: nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy. Ary hoy ilay zandriny tamin'indrainy: raiko, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Ary noho ny afaka kelikely dia nangono ilay zandry ny fananany rehetra, ka lasa nakany tany lavitra izy, dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra, dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany, ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirany tany an-tsany hiandry kisoa. Ary satriny amen'ny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa, fa tsy nisy nanome azy. Ary ranody ny sainy, dia hoy izy: indrisy, maro ny olona karamany raiko manan-kanina be dia be, fa izao kosa maty misary eto. Hiainga aho, dia hody any amin'ny raiko, ka hanao aminy hoe: raiko eo, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo natrehanao aho, ka tsy miendrika atao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niainga izy ka nakany amin'ndrainy. Fa raha mbola lavitra izy, dia tazandrainy, ary onena izy ka niazakazaka, dia naminina ny voziny sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe: raiko,
efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ilay kizilany hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, ary asiho peratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary ento ny zanakombona fahikafonoy, ary aoka isika inana sy faly, fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray dia ny faly izy. Amena. Ny hanompanantsika ny famelabelarana dia ny 14 ka hatramin'ny 17 izay mbola averintsika ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy misary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompotany anankiray tamin'izany tany izany, dia nirainy tany an-tsaha ny andro kisoa. Ary satry ny amen'ny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary raha nody ny sainy dia hoy izy, indrisy maro ny olona karamany raiko manakanina be deaibe, fa izaho kosa maty misary eto. Hiainga aho dia hody any amin'ny raiko ka nao aminy hoe raiko eo, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony, fa atao fitahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao ahoko. Amena. Ny mpino kristiana rehetra ry havana dia omena Andriamanitra ny teny fikasana izay voarakitra ao amin'ny Baiboly. Izao ny voasoratra ao amin'ny Isaia 5:7, 1:12 tapany farany. Ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidoko ihany. Ny fifandraisan'ny mpino kristiana amin'Andriamanitra dia tahaka ny fifandraisan'ny raya sy ny zanaka. Natsangan'Andriamanitra ho zanaka ny kristiana tamin'ny alalan'i Jesosy. Noho izany dia Andriamanitra no mikarakara ny lafi-piainan'ny kristiana rehetra. Manahoana moa ny zazakely rehefa miana mandeha? Iny tongony miambakavaka iny dia te handeha eny amin'ny toerana rehetra izay tiany aleha, eny amoron'ny lavarangana, eny amin'ny totohatra, eny amin'ny toerana izay mampidi-doza. Raha sakanana izy dia manohitra ka mitomany. Tsy mahalala akory izay zavatra hahafaty azy. Toy izany koa nge isika kristiana eo anatrehan'Andriamanitra, tenao izay tiantsika atao foana, nefa tsy mahalala akory izay hiafarany diantsika. Hoy ny ohabolana 14, 12. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no hiafarany. Na dia eo aza nefa, izay teny fikasana omen'Andriamanitra izay, ny zava-misy izay tsy azo lavina dia izao: mandalo fahasairanana ara-pivelomana ny kristiana, ary mandalo olana maro hafa koa. Maro amin'ny kristiana no mametram-panontaniana hoe aiza ary ny fahamarinana ny teny fikasana izay omen'Andriamanitra? Ny soratra masina anjarantsika inio dia mitantara ny amin'ilay zanakadala izay niala tao an-tranondrainy. Te hanana ny fahaleovantenany izy, te hitondra ny fiainana izy, tsy tia ny hiditra amin'ny fiainany intsony ny rainy, ka dia nanapa-kevitra ny hiala ao amin'ny tranondrainy izy. Dia nitaky ny anjara lovany ka nandeha
tany lavitra. Rehefa lany ny fananany rehetra dia tonga ny mosary, ka tsy nanakohanina intsony izy dia voatery ny hinana ny sakafo izay fihinany kisoa. Izay fahorinana azo zay nefa no ny taona azy andin-tena sy verina any amin'ny rainy. Ny fantaniana mipetraka ry havako dia izao: kisendrasendra ve ilay mosary izay nahazo ny tany izay nalehany? Tsy ariavana. Ny fisian'ny mosary dia fitaovana nitaoman'Andriamanitra ilay zanak'adala mba hody any amin'ny rainy. Nanao ny fiainany tany an-tany lavitra ilay zanak'adala, dia fahafatesana angeny ny andry azy. Ny fisian'ny mosary nefa no fitaovana namonjena azy, izany hoe raha tsy nisy ny mosary dia tsy voavonjy izy. Na dia nisy aza moa ny mosary izay tany an-tany lavitra nitoerany, dia nisy ihany ny olona izay notahian'Andriamanitra tahaka ny tompon-tany izay mbola nanana kisoa sy sahan'izy voankazo izay nampiasa azy, araka izay voasoratra ao amin'ny 5:10 ka hatramin'ny 9:40 hoe: dia nandeha izy ka niankona tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirano ny tany an-tsahany andro kisoa, ary satrany ameny ny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa, fa tsy nisy nanome azy. Na inona nefa voina nahazo ny faritra ray manontolo, ny olona izay voatahy dia rovan'Andriamanitra tokoa. Izay ilay voasoratra amin'ny Salamo 1:7, ny 7 ka hatramin'ny 9 izay mivaky toy izao: na dia hisy 1000 aza lavo eo anilanao sy 100 alina eo ankavananao, dia tsy hihatra aminao izany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy. Miatrika fahasairanana ny firenentsika. Maro ny kristianina no sahirana ara-pivelomana. Moa tsy hain'Andriamanitra ve ry havana no manatanteraka ny teny fikasany mba hitahihany zanany? Tena hainy tokoa izany, satria azy ny fahefany any an-dandra sy aty an-tany, ary Andriamanitra dia mahatoky amin'ny teniny. Hoy ny Jeremia 1:2, ny 9:12: fa mahatsiaro aho hatanteraka ny teniko. Kanefa Andriamanitra ry havana dia manakambara amin'ny zanany. Tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fananana tompo roa. Raha kristiana efa vita batisa sy mpandray fanasan'ny tompo no mbola manatona mpimasy ka mila laody, dia tena mampalahelo an'Andriamanitra izany. Rehefa azo ny tsy fahasalamana dia mitsabo tena amin'ny ody gasy ve ny vahaolana? Rehefa mivarotra dia manao ody varotra sy ody fandroritana ve no tokony atao? Rehefa misy zavatra tiana ho azo, na entana na vady, na koa misy olana, dia ny mpimasy ve no antenaina? Andriamanitra ry havana dia efa nampitandrina ny kristianina ao amin'ny Deuteronomia 20:10, ny 9:10 ka hatramin'ny 9:12, izay mivaky toy izao: aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanalahy na ny zanany vavy
hamaky ny afo, na mpanao fankatovana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na manao masombava, na mpanatina manao azo tsindrian-javatra, na mpanao hatsarana, na mpanontany amin'ny maty, fa fahavetavetana eo masiny Jehova zay rehetra manao zany zavatra izany. Ary izany fahavetavetana izany no androany Jehova Andriamanitra ao azy eo anoloanao. Avelan'Andriamanitra hitranga ny fahasairanana mba hampody ny sain'ny kristianina izay manompotompo roa mba hanapa-kevitra ny hiverina amin'Andriamanitra. Ny kristianina dia tsy maintsy maka toy ny tenin'Andriamanitra. Mahalala ny didin'Andriamanitra ny kristianina ary nomena saina hahalala ny tsara sy ny ratsy. Hoy ny Jakoba 1:2, fa aoka ho paka toy ny teny ianareo, fa aza mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Ny fandehanana ao anatin'ny fahotana ry havana dia endrika faniratsirana ny tenin'Andriamanitra. Manao ahoana moa raha mamalivaly ny rainy ny zanaka nateraka? Misy ny alahelo, misy ny fahatezerana, dia tonga ny famaizana. Avelan'Andriamanitra hitranga ny fahasairanana mba hampody ny sain'ny kristianina zay maniratsira, mba hankatony ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny Obolana 3:12, fa izay tian'i Jehova no anariny dia tahaka ny ataony ray amin'ny zanaka tiany. Eo amin'ny asa fanompoana izay ampanaovan'Andriamanitra ny mpanompony dia misy ny kristianina izay nomena hositra sy andraikitra manokana. Ny mpiandraikitra rehetra nefa dia voalaza fa ho tsaraina mafimafy kokoa, araka izay voasoratra amin'ny Jakoba 4:1 hoe, ry rahalaiko, aza dia samy ho mpampianatra be ihany ianareo, satria fantatrareo fa ho mafimafy kokoa no hitsarana nay mpampianatra. Dia mila mandiny tena mandrakariva izany ny tompona andraikitra ara-pivavahana rehetra manoloana izao andiny tsoratra masina izao. Ny tsy fankatoavan'ny mpiandraikitra ny tenin'Andriamanitra koa dia misy fiantraikany eo amin'ny ondry izay tandremany. I Davida mpanjaka dia nofaizin'Andriamanitra noho ny fihetsika nataony izay tsy nifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tonga ny famaizana ka ny vahoaka no niarany sazy tamin'ny arety mandringana izay nahafatesana olona amanalina. Izany dia voasoratra amin'ny tantara voalohany 1:20. Raha nanangana ny olona ho zanany Andriamanitra, ny tanjony dia ny hamolavola ny zanany mba hitovy fomba fisainana sy fomba fijery aminy. Ny zanaka natsangany anefa dia te handeha araky ny fisainany tenany sy te hanao ny sitrapony ary te hanalavitra n'Andriamanitra. Moa ve tsy tahaka ny zazakely izay te handeha any amin'ny toerana mampidi-doza? Moa havela ny ray aman-dreniny hianjera any amin'ny tohatohatra ve ny zanany? Moa havelan'Andriamanitra hivarina any Ekady ve ny olona izay voavonjy ny rano sarobidin'i Kristy? Namonjy ny olona Andriamanitra tamin'ny alalany nanaovany sorona an' Jesosy
teo amin'ny azo fijaliana. Maimai-poana ny famelana ny eloka sy ny fidirana any amin'ny fiaina mandrakizay ho any izay manaika an' Jesosy ho tompo sy mpamonjiny. Adidiny kristianina kosa nefa ny miazona ny famonjena izay efa azony sy ny manolokolo ny fiainany ara-panahy. Manome ny teny fikasan'Andriamanitra, fa ny fahatanterahany teny fikasany kosa dia miakina amin'ny fitondran-tena ny kristianina tsirairay avy. Tompona ny draikitra amin'izay rehetra taony ny kristianina. Ka raha misy ny fahavoazany noho ny asa ratsy izay nataony, dia izy ihany no izaka ny vokany, ka aoka tsy ho tezitra amin'Andriamanitra. Hoy ny ohabolana 7:20 ny 9:3. Ny fahadalan'ny olona no mahasimba ny alehany, ka amin'i Jehova no sosotra ny fony. Misy ny kristianina izay mitondra fahoriana noho ny fitoriana ny filazantsara. Misy kosa nefa kristianina mitondra fahoriana noho ny vokatry ny nataony ihany. Andenge ho vakiako aminao ny Petera 2:4 ny 4:12 ka hatramin'ny 9:9. Sambatra ianareo raha haratsiana noho ny amin'ny anaran'i Kristy, fa ny fanany voninahitra dia ny fanan'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Fa aoka tsy hisy ao aminareo hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpiraharahany an'olona, fa raha misy mijaly satria kristianina, dia aoka tsy homenatra izy, fa aoka hankalaza an'Andriamanitra amin'izany anarana izany izy. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, ny mosary dia tady volamena ny sitomina ilay zanak'adala mba hody ao amin'ny drainy. Ny olana menjady amin'ny kristianina koa dia fitaovana entin'Andriamanitra hitaizana ny kristianina mba hahatonga azy ireo olona araka ny fon'Andriamanitra sy hanao ny sitrapony rehetra. Koa raha misy olana mahazo anao ary amin'izao fotoana izao, dia dinio aloha sao dia misy alahelo-n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Sao dia misy toera tokony ahitsy sy hialana eo aminao. Raha izany no antony olana, dia tsy hivaha mihitsy ny olana raha tsy miova ianao. Raha manapa-kevitra ny ova nefa ianao, dia fandraisana feno fitiavana no man'Andriamanitra ho anao, dia tahaka nataony tamin'ilay zanak'adala rehefa niverina izy. Aza ela ary havako, fa ny tanam-pitiavan'Andriamanitra dia efa mitsotra mba hisakambina anao. Ny Noely izay ho akarazaintsika tsy ho ela, dia porofo ny fitiavan'Andriamanitra atsika tsirairay avy. Apetrako aminao Romanina 9:20 ny 9:20 izay mivaky toy izao. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Amen. Mbola hivavaka isika, misaotra Andriamanitra noho ny amin'ny teninao, izay mahasoa tokoa ho fampianarana, ho fanitsiana izay diso, ho fandresendaritra ary ho fitaizana ny fahamarinana. Dia aza velo andalo fotsiny ny teninao, fa aoka ho voasoratra ato am-ponay. Ary ianao Andriamanitra dia angatainay mandrakariva, hampianatra anay sy hampahalala anay ny sitraponao. Indreto ary izahay Andriamanitra
manetry tena eto anatrehanao. Ekena tokoa Andriamanitra ray eo fa misy ny olonao izay mbola mandeha any amin'ny mpimasy. Mamindra fo amin'izy ireo ianao Andriamanitra ka dia vangiony mihitsy ny fony ho resy lahatra ny hiala ao anatin'izany ka hiverina aminao Andriamanitra ray. Misy koa ny kristiana izay mbola miaina ao anatin'ny fahotana. Aoka ianao amindra fo sy amela heloka ka hiasa ato anatinay mba hahatonga anay tena hanana fahavononana ny hankatoy ny teninao. Mampianara anay handiny tena mandrakariva. Mampianara anay hahalala ny sitraponao. Mampianara anay mba ho olona araka ny fonao ka hanao ny sitrapona rehetra. Jereo manokana Tompo ity onjam-peo any radio vaovao Masoa ity. Isaorana anao nanangananao azy ary ireo fitaovana izay efa nomenao Andriamanitra ka nampiasaina dia aoka ho arovanao, aoka koa ianao hanome ny fitaovana rehetra izay mbola ilaina. Dia apetraka eo ambanin'ny fitantananao ny fanitarana izao onjam-peo izao ka mba hahazo avokoa ny isaparitra eto amin'ny firenenay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny laharana tarobia 034 04 505 39. Dia mbola afaka rahanao amin'ny YouTube izao sakafom-panahy izao. Nareo teo sakafom-panahy. Androany nentin'ny mpanompon'ny tompo Razafy Fleurette, mpitandrina avy ao amin'ny missiona kristiana protestanta eto Madagasikara.